Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao. Faliveny tena ko mianao aminao eto androany ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratranjo eto ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia tahiny tompo tsika mianakavy falibe mandray anao sy miarabanao raha androany no vao tonga miaraka aminay dia teny aminao aho hoe tsika sendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany. Maharetatra amin'ny farany ary raisy mihitsy hoe tombotsoa anao tombotsoa manokana izao ahafahantsika tena hoe miditra ao anatin'izany hoe fitombavaka na dia efa andro hariva tahaka izao ary avana alohan'ny atory ianao dia tena hoe tenin'Andriamanitra no renao dia tena hiara atory amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa any ianao. Halleluja. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra miaraba anareo izay rehetra indray vao tonga niaraka taminay teto. Andriamanitra ny kasika manokana anareo anatin'izao fandaharana izao ary tsy alamaina eto ianareo fa hivimbina herin'Andriamanitra tokoa. Tahiny Jesosy tonga soa. Miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay tonga eto efa paketo. Halleluja. Tiana rakoto zaka niditra teto voalohany androany. Izay miditra voalohany moa antsika dia menatsotra amin'ny mahafinaritra. Halleluja. Ka andao amentsika teny mahafinaritra izy amin'ny Salamo 7:20 andininy 7 hatramin'ny 9 no ovakitsika. Salamo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9 mitsotra amin'ny menatranam-bavitiana rakoto zaka sy narehetra any Koet, Arabia Saodita, any Chine, Madagasikara ary any Oman. Tomba tiana rakoto zaka ty nitsotranao. Salamo 7:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9 aminaran'Jesosy mare jereo kavalia Jehovah'Andriamanitra ampahazavao ny masoko fandao rendrika torimaso fahafatesana. Fandao ny favaliko anao hoe naharesy azy fandao hifaly ny rafilahiko raha mangozozo fa raha izaho kosa dia ny famindram-ponao ny tokiko mifaly amin'ny famonjenao ny foko hira ho an'i Jehovah satria na misy soa izy hamonjy anao any Andriamanitra amin'izay adinao rehetra ampazava ny masonao izy ary tsy amilanao tratra ny torimaso fahafatesana. Halleluja.
tsy atratranao eo patoriny zany ny mpahavalinao ary hira ho an'ny Jehovah anao satria manisy soanao izy. Tany tompo tena Rakotoary Zaka nitsodranonao androany tena Rakotoary Zaka moa eto France manarakaraka azy teo me manambotsoa France Mirarandray Malala Madagasikara Sondolany Irina Koweity Razana Sosivy Koweity Kodanela Belgique Tsiry Amboramela France Razana Sylvie Vandenecteur Razana Monika Koweity Rosemine France Lantinirina Boutenavao Liban Erika Rak France Artisanat de Madagascar France Angèle Pagès France Itody Raoulsou France Tozy Jesosy Mandrakizay Allemagne Andrina Suzel Suisse Adjadmouna Allemagne ao ihany koa Mami Nahashimi Koweity Marina Tiana Canada Lovitina France dia tonga soa isika menakavy Jesosy Mpandresy Madagascar Koda Leonie Koweity Mampionina France Asany Apôstôly Madagascar ary maro zany miaratsiny aminareo fa maro be ny commentaire zay vao niarany mipotra teo fa tsy mipotra teo aokay i Rantanina Marie Charline Madagascar Firana Rakoto France Artisanat de Madagascar voatengo teo izy le mavita manao j'adore ny olona rehetra zay miditra io mafinaritra be mihitsy izy olona zay misy olona ray miditra dia ataony j'adore halleluia izy zany olona manao fa manana fahafoizatena be zany misaotra ny Lina dia izy koa Lina aloha nitako misaotra Lina misy anankiray miara-manao j'adore amin'ny Lina foana mafinaritra be zany satria Lina sy ny Charline izy mianaka izy halleluia mahafinaritra kosa izany fandraisanareo olona izany izy antsotamana amin'izany re olona vao miditra fotsiny dia mahazo j'adore Itody Raoulsou France Kekerandrena Solo Madagascar Angelina Rodriguez Arabie Saoudite misaotra anareo mianaka amin'ilay j'adore tena fandraisana ampitiavana be Jessica Battici France Nambintso Macrine Koweity Ida Rosmina France Ranoro Solgaf Koweity Tahiny Tompo Asany Apôstôly Madagascar Soameva France Tina Rakotoary Zaka France tsy sisorina Tina Rakotoary Zaka halleluia Jesosy Noeriko Koweity Niena Mainso Italie Urua Kristina Koweity avy Androdina raha tsy diso Namandrodina Tahiny Tompo isika rehetrarehetra amen akasitraka tahiny Tompo nareo menakavy tahiny Tompo tsika rehetrarehetra dia manasanareo ary hatratra amin'ny farany tapaka moa fandarantsika maly irariana angatahana amin'Andriamanitra mba tsy ho tapaka androany mba ho voatory hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra androany ny ekipa iaraka amiko eto dia ranabavitsika Lina azafady Miriana Madagasikara nitondratsika anatin'ny bavaka fanomboana dia ny tantinany nitondratsika ao anatin'ny toriteny dia tsisa fa nanabavy Marijo dia avy eo hitondra ny vavaka famaranana ranabavitsika Mami halleluia reo ny ekipa iaraka amiko androany miaraka aminareo eto tsy miala eto tsika raha tsy mahery androany Eliana Miarniena France Marijo États-Unis tahiny Tompo ary tsika rehetra tahiny Tompo ary Miria anao ny fitenenana sitraka indrindra pastora nanome fitenenana tahiny Jesosy pastora mianakavy dia tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka fandaharana Jehovah Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao mankasitraka anao izay Jesosy satria mbola nahavita namakivaky ny tontolo andro indray izay tsirairay avy androany dia tonga soamantsara eto indray afaka manaraka fandaharana mankasitraka satria mbola nomenao fahafahana afaka manaraka an'ity fandaharana ity izay Jesosy mbola nomenao connexion nomenao crédit Jesosy malalo afaka manaraka an'ity eto mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitantananao ny fiainanay androany nandritry ny tontolo andro ila satria mbola narovanao izay nomenao hery sy tanjaka sy fahasalamana izay Jesosy nomenao fofinaina mahavelo izay Jesosy dia tonga eto soamantsara indray androany angatahako ny famindramponao Jesosy mamindrafo amin'ny tsirairay avy reto raha nisy zavatra tsy nety nataonay raha toka nisy fampetipetena Jesosy dia aoka ilay ranao mahery ilay ranao masina andevina an'izany ny ranao mahery Jesosy malala andevina ny fahalitoana atao anatinay andevina ny fampetipetena tsy fahatanterahana rehetra Jesosy ianao Jesosy malala
anadio an'izany diovy izay tsirairay avy androany Jesosy anaraka fandaharana izay Jesosy dia mba diovy amin'ny ranomasina ny fahalotoana rehetrarehetra diovy izay aoka andranao andrakitra hatrany an-tampon-tonga hatrany am-paladia andevina anay Jesosy andevina ny fahalotoana atao anatinay anadio ny fahalotoana atao anatinay Jesosy eo etiko ampelantananao ny fandaharana androany taio manokana ny connexion anay tsirairay avy reto mba tsy ho tapatapaka taio manokana Jesosy malala ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina eto androany Jesosy eo arovo fitaovana eto Jesosy malala mba tsy hisy anina mba tsy ho tapatapaka dia taio manokana ny mpanomponao Jesosy izay hitondra ny teny eto androany tendreo ny lelany dia aoka ny teny izay hoentin'ny mpanomponao eto Jesosy malala mba hiletika atao am-ponay tsirairay avy mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofinay Jesosy fa mba ho tonga fiainana ho anay dia Jesosy eo tehirizao aminao mandraka arivo izay tsirairay avy tehirizao aminao mandrakizay izay tsirairay avy reto dia voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy eo ny anaranao ny anaovanay an'izany vavaka izany aleloia amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Miria. Halleluja. Tao anatin'izay vavaka fanomboana mahafinaritra izay nentina izay. Andriamanitra manakaipa soavana ny amary fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany misotro indrindra amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia mirary soa hatrany hatrany ranabavy Miria. Halleluja. Izy mbola tsy narabaiko Jesosy mpandresy Madagasikara Nasila MG France Togoso Antra Clarisse Madagasikara Jesosy hoe Kokoety Angirandrenasolo France tahiny Jesosy isika mianakavy sotra Miria dia tahiny tompo aritsika rehetra daloha aritsika aloha hitra amin'ny ten'Andriamanitra savy hatrany tsika oriana ny ity daloha aka toerana tsara tsika dia aka baiboly dia hieno tenin'Andriamanitra iaraka amin'ny ranam-bavitsika marisotsika ao aorianan'izay minofinaritra daholo ary dia ao aorian'izay tsika enotoriteny tahiny tompo. Mamela ifuna na jira
Alleluia. Ilana tsiny fa misy tsy fihetezana kely ny horonan-tsary tsy haiko izay mety mahatonga an'izay ohatrany tsy connexion aloha ilay izy fa dia tsy hay fa ilana tsiny tamintsika fa tsy alefa iniriny izany fa aorian'ny fandaharana antsika mihira ilana tsiny ilana tsiny fa tsy afaka nalefa izany lera noho ny antony izay tsy miankina amiko ary tsy fantatro inona mety mahatonga an'izay fa dia mikoinsa fotsiny nefa tsy ny mpandarina no mitabotabaka satria tsy signal fa na izany ary rehefa izany ilay j'adoretsika mba hahatonga ny mpandarantsika tsy ho tapaka ary havana malala. Alleluia. Connexion dia n'ilay izao misy olona matetika tena miraikitra tanteraka daholo mihitsy izy aty ngamba dia tonga dia hiditra amin'ny toro-tenitsika ialana tsiny andaontsika to dihitra amin'ny tenin'Andriamanitra ialana tsiny amintsika rehetrarehetra ialana tsiny ihany koa amin'ny ranabavy Marie-Jo raha tonga ny toro-teniny fa tsy hisy sarina fa mino efa tadidinareo daholo efa tadidinareo daholo ilay tarehan'ny ankizy eto amintsika eto fa ialana tsiny amintsika tsirairay avy ialana tsiny amin'ny Marie-Jo fa tsy misy sariny aloha noho ny lafiny ara-teknika fa ao aoriana asiana sary ihany tena misy tsy mety ny aty amin'ny côté fandreningelenana moa dia eo foana ihany ilay mpanreningelina tsy maninona izany tahiny tompontsika rehetrarehetra ampidiritsika avatra ary ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra Marie-Jo hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia avy eo miverina ny tena koa mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Minofinaritra daholo ary tsika rehetrarehetra tahiny tompo hiditra amin'ny toro-teny antsika minofinaritra daholo dia avy eo miverina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao sy ho amintsika rehetrarehetra mpanaraka ny vavaka fiambenana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny fotoana androany ahafahana indray mizara fampahirezana amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra hoentiko hangalantsika fampahirezana androany dia eo amin'ny Apokalipsy 1:7-20 ka hatramin'ny 9:20. Apokalipsy 1:7-20 ka hatramin'ny 9:20.
Ny soramandry nivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fisehoan'ny voninahitry Kristy. Amen. Vakitsika ilay teny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny akohaka tamin'ny tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra, izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona, efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidi, ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Amen. Izao vanim-potoana iainantsika izao dia efa tena akaiky tokoa izany hoe fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra izany. Miaratsy izao fiainan'izao ary raha ny antsika tsirairay avy ary amin'izao fotoana izao hoe iza ny tia hoe androany ny tonga Jesosy sa rapitso sa roviana raha hoe ampisafidy atsika dia mety be da be tsika izay manantena n'izany hoe ahita ny tavan'i Jesosy izany no hiteny hoe izao dia izao, izao dia izao, izao dia izao. Satria tena raha ny zavatra misy izay iainantsika dia efa hoe tsy mampite hiaina, tsy mampite hijanona intsony eto ambonin'ity tany ity ry havana malala. Tsy haiko loha ianao fa tena hoe mahatsiravina ny zavatra iainantsika ary hita hoe miaratsy isan'andro izany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia efa milaza izany mihitsy hoe miaratsy izao fiainan'izao ozy izy fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy ny maharitra mandrakizay. Amen. Dia tsika izany ry havana malala, ianao miharitra io, isika izay miaina ao anatin'ny fanenjehana amin'izao fotoana izao misy zavatra mbola tena hoe andrasantsika, mbola tsy mivaly fa tena hoe ao anatin'ny adintsika mitaitaina ny amin'ny zava-misy eto ambonin'ity tany ity. Dia te-hampahery antsika hoe ho avy ny fotoana ahitantsika izany tavan'i Jesosy izany. Ny olona amin'izao variana tsy miraharaha an'izany ny olona. Amin'izao fotoana izao na mivavaka ary ny olona dia inona ny tadiavina? Resaka materiel, ny hotafiana, ny hohanina, ny filan'ny nofo, izay izany ny zavatra tena hoe hita manerana n'ity izao tontolo izao ity amin'ny fiainana kristianina efa manara-dian'i Jesosy. Dia lavo amin'izany resaka mamoana izany ry havana, resaka vola, resaka harena izany no matimatesan'ny olona mahatonga ny olona mivavaka amin'izao fotoana izao. Fa vitsy ny olona miandry izany hoe fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra izany. Fa sambatra tsika hoe mbola ampirehetin'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika izany hoe fiandrandrana an' Jesosy izany. Ary tena hoe isan'andro dia misaitsaina an'izany any anaty fiara, ao an-tokantrano, eny an-dalana, any an-tsena, tena hoe misaitsaina an'izany. Ary tena raha manana an'izany fisaina an'izany ianao dia ianao no atao hoe sambatra satria raha ho avy tokoa izany Jesosy izany eny ry havana, tsy hoe ho tonga fotsiny izy fa tena hoe hitsara mivelona sy ny maty ozy izy. Nanao an'izany fanekem-pinoana izany tsika hatramin'izay. Avy any hiaviana ozy izy hitsara mivelona sy ny maty ary rehefa ho avy ny fotoana hiaviany ary ndohalika rehetrarehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia andohalika ary ny lela rehetra dia anaiky azy ary na izay nandefina azy dia ahita azy ho avy eo amin'ny rahalanitra. Dia izao sy ianao koa ahita azy. Tsika sy ianao mifaly, tsika sy ianao ravoravo ohatrany hoe hitako izany ny paozintsika tsirairay avy hoe miakatra eny amin'ny rahalanitra hitan'i Jesosy. Samy manao fihetsy, samy manao ny zavatra izay tiany satria ela ny andrasana an'izany fiavian'i Jesosy izany. Satria niaritra teto amin'ity izao tontolo izao ity nandà zavatra maro tsika. Betsaka ny zavatra hiaretantsika amin'izao fotoana izao. Tsy ataontsika intsony satria manino miandrandra an'izany Jesosy izany tsika. Manana fanantenana fa rehefa ho avy eny amin'ny rahalanitra izany Jesosy izany dia ho foana ny ranomasy, voafafa ny ranomasy rehetra, fafako ozy izy ny ranomasy rehetra. Ny fahoriana izay ny ainako sy ny ainanao amin'izao fotoana izao dia tsy izy intsony izany. Rehefa ho avy Jesosy ary izany no mahatonga antsika miandrandra. Ary betsaka amintsika mihitsy no manao hoe maranatà Jesosy satria efa miaratsy, efa mihamafy ny ady, mihamafy ny fahoriana sy ny fanenjehana sy ny zavatra iainantsika eto.
na any am-piasana na any anaty fianakaviana na eny an-dalana na aiza dia miaina zavatra sarotsika ataon'ny olona tsinotsinotsika, mety alain'ny olona ny tantsika, mety betsaka ny teny marary izay ataon'ny olona eo amin'ny fiainantsika eo, fa mandefitra tsika satria manino miandry an'i Jesosy. Haleloia. Fandroany aty hampahery antsika hoe ho avy ny fotoana hiavian'io Jesosy io, ary tsy ho ela intsony izany. Mety ho anio, mety ho rapitso, mety tsy fantatsika afaka segondra na afaka adiny iray eo, tsy fantatsika izany. Fa n'Andriamanitra ny fotoana. Ao amin'ny Salamy 5:7 ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa ho avy tokoa amin'ny fotoana hozy izy ary izao no tsara marina. Amen. Ny zavatra rehetra, tsika rehetra dia tsy maintsy handalo an'izany fitsarany Jesosy izany, ampamoahana amin'ny zavatra izay niainantsika sy nataontsika tsirairay avy. Ary ho an'izay olona izay tsy nanana azy ihany koa dia mbola ho tsaraina ihany koa. Ahita azy ny olona izay naniratsira, ahita azy ny olona izay tsy nirara azy, tsy nentina indray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, fa ahita azy amin'ny fitsarana. Ary izay tsy nandray azy, an'izay niavinavina ho an'izay nanao tsinotsinona azy dia manana ny anjarany any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa ny olona izay nanao sitrapony, ny olona izay nandeha tamin'ny fahatahorana azy dia anana ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenain'i Jesosy hatramin'izay. Dia ina hozy izy? Anamboatra fitoerana ho anareo hozy izy dia ihany koa no hitoeranareo. Izay misy hozy izy no hitoeranareo ihany koa. Amen. Halleluia. Anisan'ny mamelona fanantenana any anatintsika ry havana izany ten'Andriamanitra izany. Izany tena nataon'i Jesosy izany dia anisany mamelona fanantenana any anatintsika. Na dia mafy aza ny ady atrehantsika amin'izao fotoana izao dia izaho mampahery anao hoe miareta fa kely sisa. Miareta fa kely sisa ry havana malala. Ho avy ny fotoana. Ny ten'Andriamanitra dia milaza atao amin'ny Romanina 9:5-20 hoe fa raha isika hozy izy manantena izay mbola tsy hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Izay ilay faharetana. Mahareta amin'ny fivavahana, miareta amin'ny fahoriana. Fa ho avy amin'ny fotoana ny Tompo. Ho avy izy amin'ny fotoana izay tsy ampoizitsika ry havana. Fa ny zavatra paherezako antsika dia tsika manana fanantenana, manana ilay fiainana mandrakizay izay efa nampanantenain'i Jesosy tsika. Dia izay no ampaherezako antsika hoe mahereza tsika, aza matahotra, aza manana foana fa mahareta amin'izany fivavahana izany tsika dia manana fanantenana. Mifalia ozy izy amin'ny fanantenana, miareta fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Fa ho ambadika an'izany rehetrarehetra izany dia ilay fiainana mandrakizay, ao ambadika an'izany rehetrarehetra izany dia ilay fandresena izay efa omanina ho antsika tsirairay avy. Dia ho avy tokoa izy. Izao ozy izy no aza matahotra ozy izy fa izao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty ozy izy nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny, fahafatesana sy ny fiainantsika. Amen. Raha velona mandrakizay Jesosy dia ho velona mandrakizay ihany koa zasy ianao. Raha maharitra isika, raha maharitra fakapanatsika, raha maharitra ny fahoriantsika dia ho velona mandrakizay ihany koa tahaka an'i Jesosy izao sy ianao. Amen. Halleluia. Dia izay indray ny teny netiko ny fampahery tamintsika tsirairay avy dia mino hafa ny nampahery antsika izany teny izany dia ny fanahy masina ny hitahiry sy hanondraka izany teny izany aniry avy zato eny tsy manam-pataperana any anatin'ny fotsika tsirairay avy any. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavy Marizô tao anatin'izay vavaka toriteny izay noentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manankirepasaofina maly fitianao mahafinaritra ny toriteny mampiomana, manala tahotra. Halleluia. Ary mampientanentana ny amin'ny fiavian'i Jesosy.
Jesosy amaly fitianao dia tahiny tompo a. Alleloia. Tongozy izay mitombo fahasoavana hatrany a. Jesosy amaly fity. Leo diresika efa mila ampianarana mijery raha misy mbola tsy nanapaiko tao a. Marie Angela Aomanina tonga soa Kady Kamalala France tahiny Jesosy. Zay ngamba mbola tsy nanapaiko. Tahiny tompo aritsika rehetrarehetra. Raha mba marizon teo ny resaka ny amin'ny fiaviany Jesosy. Zany indray a satria efa nidresahana zay. Zany indray tao anaty famelabilany nifantoka amina teny anankiray. Mankitsika aloha ilay apokalipsy toko voalohany dia mifavita amin'ny vola 20 izay verset niangana tamin'ity androany ity vavaka zao manareo andany Jesosy manao hoe ary raha nahita azy a dia lavo nikohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry tamin'ny tany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra zany voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty a nefa indro velona mandrakizay sady manana ny mpanalahidiny ny fahafatesana sy ny fiainatsita. Kosoraty izay zavatra efa hitanao na izay zavatra mbola ho avy ratra izay. Alleloia. Zavatra voalohany teneniko aloha dia izao. Raha ny tena izy zany a ny voasoratra i Jaona dia anisany nahitan'i Jesosy. Rehefa Jesosy efa Andriamanitra efa tsy ilay olombelona teto an-tany intsony fa tao aorian'ny akarany tany an-danitra dia Jaona zany ny anisany nahitany Jesosy maso nanatrika azy. Dia ahoana keny ny fahatsapan'ny olona zany hoe raha mizara fahatsapana eto zany zao Jaona dia hoe ahoana Jaona tamin'izany nahitany Jesosy zany dia ozy izy hoe lavo ny kohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony lavo ny kohaka. Tsy hoe nanao izay lavo tsy hoe mody manao lavo fa tena nisy hery tsy zaka. Tena nisy fanatrehana tsy tanty. Ka za zany dia miteny anareo hoe be dia be zao ny olona miteny hoe za zany nahitany Jesosy tonga tao mibraoko zany Jesosy. Dia mieritreritra ihany tsika hoe ahoana moa zany zavatra zany a ianatrehan'ny Baiboly. I Jaona amin'io a sady apôstôly no tia be an'i Jesosy no efa nitokana tany amin'ny nosy anankiray tao Patmos zany hoe lavitra zao tontolo zao. Tsisy Facebook raha amin'izao andro zany tsy mahita Facebook, tsy mahita gazety, tsy mahita boky, tsy mifanerasera amin'izy izy. Tsisy fakapanahy ninina afaka azo azy satria any amin'ny gadra any anatina nosy anankiray atao hoe nosy Patmos. Tiako lazaina zany mialohan'ny nitokanany tena nitokanany tanteraka rery tsisy ninina efa apôstôly izy niala ny fanerasera tamin'i Jesosy izy nitandrina didin'Andriamanitra izy mivavaka be. Ka za zany dia mba manao antso avy any amintsika rehetrarehetra ilay miteny reto manao hoe za zany dia niona tamin'i Jesosy fa tsy moramora ary avy za miona amin'i Jesosy zany a. Ary Jesosy tsy tonga fotsiny fa Jesosy rehefa tonga tsy hoe hiteny aminao hoe ho any amin'izay ny tanalahy fa manasitrana concert ohatra. Misy mantsy za zavatra teniko an'izany fa tsy tsisy koa za mamorona. Fa hiteny zava-dehibe ohatran'izany hoe ampanoratra ny apokalipsy dia izay nahita zany tsy hay jerena reto zany Jesosy zany a. Tena tsy possible zany hoe ato amin'ity brahoaka ity dia tonga ato Jesosy mandondona. Misy fampianaranao zany mantsy zao hoe mandondona mihitsy ny Jesosy dia tonga dia mihaona Jesosy. Ilay anankiray zay ary miteny hoe kokoa Jesosy. Fampiarahaba amin'ny Jesosy tonga ao amin'ny chambre zany Jesosy dia kokoa Jesosy. Dia tonga tokoa Jesosy dia kokoa izy Jesosy. Zany Jesosy rehefa mamangy zany ohatrany tamin'ny andron'ny Jaona. Lavo ny kohaka tamin'ny tahaka ny maty. Zay zany aloha mazava. Tsy ino aloha ny idirantsika fa fanamariana iny. Maninona moa tsika miteny an'izany? Tena mila miady amin'ny finonompoana sy ny anganongano isan-karazany tsika rehavana ka tsy ataon'ny olona sangisangy zany fiavian'i Jesosy zany. Fa Jesosy zany a fahazavana tsy hay jerena zany. Voninahitra tsy hay kasihana zany. Alleloia. Zay a. Dia eo misy tena zany nona tamin'i Jesosy. Dia eo anao vao manomboka mitsara. Ozy ny aza mitsara fa mba tsarao ihany aloha mba manao ahoana moa zany zao ty olona ity. Tena mendrika tahaka ny Jaona ve hoe sady avy apôstôly a tia be an'i Jesosy a. Dia tiany Jesosy koa. Dia tena hoe tena apôstôly e. Dia mbola mitokana any amin'ny toerana hafa ihany koa zany hoe mifanana masina tena ngerana zany hoe any am-pigadrano tsy hisy fakapanahy intsony azo anao. Zay zany aloha fa tsy ny idirantsika. Fa ny tena idirantsika dia izao.
amin'ny adiny fahavalo folo dia ilay velona efa maty nefa indro velona mandrakizay sady manana fanalahidi ny fahafatesana sy ny fiainantsika. Io no jerentsika androany ijerin'io fanalahidy io isika hoy Jesosy zahavo manana fanalahidy ny fahafatesana sy fiainana marina. Ny fanalahidy dia fanalana hidy, misy zavatra mihidy dia amin'ny alalan'iny ino ny amahanao, famahana zany. Ny fanalahidy zany fideblokena, fanokafana, famahana ny zavatra mihidy. Ka io fahafatesana sy fiainantsika io dia tena mihidy io, ary tsy mbola nisy mihitsy zany olombelona nanana fahefana andravan'io na hita ny zava-miafina io ka hoe hiteny hoe zahako hitako amin'izay ny lakile amin'ny fahafatesana, za tsy maty zany intsony. Io fahafatesana io ny faratapony indrindra amin'ny zavatra iainantsika eto tany, ary io fahafatesana io daholo natahorantsika rehetrarehetra, ary ny zavatra rehetra nitahotra ny olona rehetrarehetra, ny olona anankiray efa matahotra dia tsy maintsy mefara amin'io fahatesana. Tsy naloa volan'olona dia matahotra, olona kely ny zanako handeha hikatra dia manina any ampikatra resaka mefara amin'ny fahafatesana io foana zany, handeha roplanina eto ambavaka reto inona atorana so maty. Io fahafatesana io ny faratapony amin'ny tahotry ny olona, ary io no eo ny fitaovana eo ampelantanana ny devoly ampitahorana ny olona. Dia fahafatesana dia ampitahorany devoly fahafatesana ny olona, dia matahotra fahafatesana. Ary ny raha mandinika nareo ny olona rehetrarehetra izay manompo ny devoly eto tapaka reo dia fandaranty satria teny sekre aminareo fa tsy maninona akory zany. Raha eo tapatapany ty ny tapaka dia toizantsika anaty zoma fa misy sekre tena tiako avoaka aminareo ty raha tapaka moa dia any anaty zoma toizantsika ny fanazavana. Fa izao io fahafatesana io no fitaovana ampelantanana ny devoly ampitahoran'ny olona. Dia raha misy olona indray manompo ny devoly manao fifanarahana aminy dia miakatra grady amin'ny alalan'ny fanaovana solona isan-karazany, fivarotana ny fanahy sy ny sisa, dia misy zavatra iray ampanantenan'ny devoly azy hoe ianao tsy ho faty. Ny dinianareo ve zany? Jerinareo nge ireo olona mpihira malaza, mpanao sarimihetsika, tena hoe avolety, tena hoe ambony grady amin'ny fanompona devoly reo. Dia jereo misy be tapenareo fotsika zao izavy zao mpihira fantatrareo mihira sy miteniteny momba zany hoe immortel, za immortel zay ampanantenan'ny devoly ny olona izay manompo azy. Dia ny ambony indrindra amin'ny fampanantenana ianao nge tsy ho faty aranjaka amiko ianao dia tsika tsy maty zany, tsika mamono. Ary zao ny zavatra teneniko anareo, ny fahafatesan'ny olona anankiray tsy manana ny Jesosy no fandresen'ny devoly, fifalian'ny devoly. Misy tsy haiko nareo misy olona manana coran eto dia mba jerinareo ngany amin'ny coran misy ohatra tsika andrintsorosamana hoe sourate tsy haiko zany famaky azy, za tsy musulman, sourate na sourate ngambe sourate sourate chapitre 38 verset 82 ohatry tsika zany salamo fa 8:5 ohatra ao anatin'le chapitre sourate dia misy promesse nataon'ny devoly, fianianana nataon'ny devoly teo anaty an'Andriamanitra. Tsara fantatrareo ty zavatra ty, zao ny zavatra nianianan'ny devoly teo anaty an'i Jehovah Andriamanitra. Za Jehovah Andriamanitra ozy izy dia menina aminao fa za dia ataoko izay ahalavo, izay ahavorebireby, izay ahavariana an'ireo olonao reo
io tenen'ny amy io jereo verifio amin'ny coran ny patron reo fa zao le heviny tsy haiko tsara zany le very tsy baiboly tsy niny ka hoaiko tsenjery hoe zao le filahatra izy fa ny hevitry le teny de zao hoe za de mameteny fa za de andrebileby anao zay andavona anao zay ahisotomana anao zay ahavaribarina ny olon'Andriamanitra ka ho faty eo anatin'ny zavavarimbarana zany izy raha mbola velona raha mbola manana ny fanahany izy sourate fa tsy charité SOURATE zao izy izy raha mbola velona mbola manam-panahy ny olona iny Andriamanitra de ataoko zay ahavoarebireby azy ataoko zay ahalavo azy ataoko zay sitomana azy de am'izay fotoa zay maty izy tsy manana anao maty izy tsy manana an' Jesosy teny mbola velona de ararotiko fa raha maty izy tsy manana anao de maty mandrak'izay izy tonga de mivaliany Jesosy ny fanontaniana ahoana ny teny Jesosy any amin'ny Jaona toko fa raiky ambin'ny folo ary za andro any amafatorana ty ten'Andriamanitra amafatorana ty anatintsika ty andro any Jaona 11:25 rehefa nangana ny Lazarosy Jesosy Jaona mpanantenainy Jesosy Jaona toko fa raiky ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo hoy Jesosy taminy hitsangana ny anadahanao fa hoy Marta taminy fantatra fa hitsangana ihany amin'ny fitsangana maty izy amin'ny andro farany tsy nino zany Marta hoe io ve de ho velona tsoa fa eny hitsangana amin'ny maty any izy ok hitsangana amin'ny maty any izy rehefa mitsangana amin'ny maty ny olona rehetra foy Jesosy andiny fahatelo amby roapolo foy Jesosy taminy zany fananganana maty sy fiainana izay rehetra mino na de maty aza de ho velona indray fa izay rehetra velona ka mino tena mba haiko tsy anjery satria baiboly fa le sorate le Coran saiko hoy Jesosy zany fananganana maty sy fiainana izay rehetra maty izay rehetra mino na maty aza de ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino de tsy ho faty mandrak'izay nalay ny devoly nge zany ny devoly mampanantena ny olona manao paky taminy sy ny mpanompony sy ny miaramilany hoe tsy ho fatynareo fa tsy anana ny devoly zany satria ny devoly tsy manana lakile amin'ny fahafatesana ny devoly aza mbola ho faty androany Jesosy miteny amintsika miteny amiko sy aminao fa any amin'ny Jesosy ny lakile an'io any amin'ny Jesosy ny lakile an'io hoy Jesosy any amin'ny Matthieu toko 10 Jesosy zany tena miteny amintsika aza matahotra zany Matthieu 10:28 hoy Jesosy ary aza matahotra zay mamono ny tena rehefa tsy mahay mamono ny fanahy fa lao matahotra zay mahay mahavery ny fanahy sy ny tenany amin'ny elo iza mahavery ny fanahy sy ny tenany amin'ny elo Jesosy ny devoly ingery amina tsy ny devoly mandefa ny olona any amin'ny elo fa ny devoly ho any amin'ny elo de maka namana mba ho any fa ny manana fahefana hitondra ny olona any amin'ny fiainana mandrak'izay na any amin'ny fahafatesana mandray de Jesosy hoy Jesosy tsy hitako zay tokony hataronareo ny devoly mahay mamono ny vatanareo fa tsy mahay mamono ny fanahinareo fa ny lakile an'io fanahy io any amiko kozy Jesosy samy manana lakile amin'ny fahafatesana sy ny fiainantsika ohatry ny tehiteny Jesosy hoe aty amiko zany tokony io zay tiako alefa zay tiako akany de makany zay tsy tiako any de tsy makany ny devoly manao fotsiny zay ahavarirantsika de tsy manana Jesosy zay mahatonga antsika tsara ianao tonga eto tiako fantatrao fa tsy maninona koa anao na tsy tonga eto ary tsy problème tsika raha tsy mivavaka ianao za metritra mihitsy za raha tsy mivavaka de tsy manana sakafo rapitso za raha tsy mivavaka de tsy entiny fiainako tsy nisy nanome teny anao azany azo ataony miaina tsy misy Jesosy raha mbola velona afaka tsy mivavaka ianao aza mietreritra hoe tambatambazana zany anao hivavaka fa raha ohatra anao zany mbola velona dozy anao za tsy mila Jesosy sy fiainako za te ozy ianao de zay hoe tsy manino velona foanao firy ny olona teny hoe za te za tsy mila an'Andriamanitra miteny ratsy Jesosy fa mety hany ny fiainana satria zao tsy ny fiainantsika eto no iainantsika eto ny ilainantsika ny Jesosy tsy voatery zay tsika nefa tsy mahay miaina tsonona vao tsisy an' Jesosy fa misy olona mahay miaina tsisy an' Jesosy azany no teny ohatra ny teritely loatra za miaraka am'izao zava sy andeha iaina mba tsisy Jesosy aloha azonao atao mihitsy zany
fa ny tena zava-doza dia ianao maty tsisy an'i Jesosy amin'izay. Nefa ianao tsy mahafantatra ireo vina no faty. Zay ny tena problème. Miaina eto izany ianao be dia be kely olona dia tsy mivavaka izany. Mba ianao mantany frantsay, tesitra ny frantsay rehefa toritorianao teny izany ny ampiasana. Tsisy ilana an'izany ozy izy. Ny fiainana eo izy mandeha tsara. Ary ireo firenena matanjaka ireo. Ozy izy ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra izay mivavaka ny Afrikanina sahirana kely daholo fa jerena ny Europeanina sy ny Amerikanina tsy dia mivavaka nefa tavita be. Ozy izy ny gasy hoe tokony hiverina amin'ny fanompotsy amintsika ozy izy fa hatramin'ny ny Allemand koa tsy tia toritoriana teny. Satria fiainan'ny olona mandeha tsy fiangonana aty ke mihidy aty amin'izay misy fiangonana dia fiangonana io tsy ny roa taona dia misy entreprise manamboatra iny any amboarindreo amin'izy izy nareo hitanao ilay varavarana misy lomotra misy an'ilay zavatra tsy mety mivory dia iny ilay entreprise mamboatra an'ilay varavarana dia atao mety mivoha satria tsy mivoha mihitsy varavaran'ilay fiangonana tsy mbola nahita hatramin'ny mipetrahana zao mipetraka taty amin'ny tanàna misy an'ety aty fa amataonany maromaro fa tsy mbola nahita ny fiangonana iny voa ianao na fotoam-bavaka eto aminay misy fiangonana fa ilay entreprise io manamboatra an'ilay solona ilay zavatra amin'ny varavarana amin'ny sisy varavarana tsy mety mivoha dia asiana menaka kely ilay savidy point zay ilay asan'ilay entreprise tsy mivomva izany hoe tsisy ilan'ny olona an'io. Ary efa betsaka izao ny olona na maty ary tsy miditra fiangonana izany fa tonga dia amin'ny cimetière dia vita dia any an-trano misakafokafo izany dia vita. Tsisy ilan'ny olona an'izany. Tsika ny tsy afaka maina raha tsisy an'izany Jesosy izany satria izao raha maty amin'izao tsika tsisy Jesosy ry havana. Tsy te ahita an'izany fiainanao. Mety misy olona eto, mety be ny ataonao. Toy ny hoe za tsy mila mivavaka. Fangary havana ny mety sy ny tsy mety eto an-tany any ny ilanan'Andriamanitra. Ny ilanan' Jesosy kely havana le fiaina tsy hita sy le fahafatesany. Ary io eny an-tanan'ny devoly zao ny fampitomborana ny devoly. Vonoka ianao, vonoka an'izany, meo any fananao, zao. Ravana. Teteny aminao fa alaingan'ny devoly reny olona rehetrarehetra Johnny Hallyday ry izy. Rehetra immortel za tsy maty izany maty nanonona anarana fa mino fa tsisy anina izany. Maty. Tsy any amin'ny devoly ny lakle an'io fa any amin'ny Jesosy. Za ozy fananganana ny maty sy fiainana. Raha ohatra ozy izy izay mino na maty aza izany hoe na maty aza tsy olana satria ho velona indray. Izany ke hoy Jesosy any amin'ilay apokalipsy toko voalohany teo hoy Jesosy za ozy izy ilay velona efa maty velona dia maty. Hoy izy ny sinoa rehefa mankalaza krismasy nareo dia aveo mankalaza pasika dia fantany ilay pasika maty dia ilay krismasy teraka. Dia nandeha manontany aleo hafahafa be telaka dia maty maninona nandeha manontany aleo telaka dia maty telaka izany 25 desambra dia maty izany pasika telaka dia maty ny andrareo tonga dia velona foana ilay sary vongana iny fa ny tsika telaka dia maty dia velona mandrakizay. Tena izany ny sinoa rehefa mitenanareo izany hoe telaka dia maty dia maty dia velona mandrakizay hoe tsangana tamin'ny maty halleloia. Jesosy irery ny ohatr'izany. Ary tsika raha kristianina ao atsika telaka dia maty koa fa tonga dia velona mandrakizay. Halleloia. Ary izay ny zavatra tsy tatiny devoly. Ataony devoly izay afatiny olona aingana dia mbola tsy mahazo an'i Jesosy, tsy manana an'i Jesosy. Na alainy ray amin'izay. Tsy manam-pinoana eny ianao dia maty ny accident eny ianao dia maty ianao dia efa mazava ho azy. Hoy Jesosy izany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Tsisy ho any an-danitra sy velona mandrakizay izany ka tsy nino sy nandray an'i Jesosy ho tompy sy mpamonjy ny fiainana. Halleloia. Ry havako. Any amin'i Jesosy ilay lakle. Lakle an'ny fampatesana sy ny fiainana tsy hita any amin'i Jesosy.
promesse nataony devoly eo velonareo fa laingy zany tsy anana ny lakile ny immortalité zany mira daholo maître James ry zavy mira nreny immortel zay laingy zany laingy zany tsy manana ny zany fahefany zany ny devoly fa Jesosy manana ny zany manana aritsika reto velona mandrakizay raha mitsoka tsy maintsy ho faty aloha na manompo devoly na manompo Andriamanitra tsy maintsy ho faty aloha fa am'le fahafatesana iny mihitsy nivoaka ny lakile amana ny fahafatesana amana ny fiainatsita alleloia da teteny aminao ry havana malala andao tsika hivavaka andao hanaja an'Andriamanitra andao handray an' Jesosy fa raha tsy mandray an' Jesosy tsika mampatahotra no avitsika zany hoe ny teny Jesosy aza matahotra izy tsika tsy matahotra devoly zany matahotra no faty zany zany olona matahotra fa diranovana no faty lava zany de olona mbola tsyry izy zay mbola miaya izy zay na izy tsy manana ny Jesosy mihitsy na mbola miaya amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy fahafatesana zany tsisy atorana zany revana satria maninona tsisy atorana zany tsisy azo atao manoloana ny fahafatesana fa nefa kosa voalohany indrindra aloha ny devoly na de nanao promesse tamin'Andriamanitra reo tsy maintsy alavoko reo de ny azotsika atao farak'zaingana zany de ny mbola velona eo am'izay amiditra amin'io zay matsy anao te ingetsolana na tsy manana Jesosy aranao mivavaka be de be nareo mety mitsiritsiry amianao ty mpandarana ty mety ny atao toy nareo mbola tsy nahay zany mivavaka zany fa za miteny anao tsy ny fiainana eto tany tompoko ny ilanan'i Jesosy ny ilanan'i Jesosy eto tany mba confortable ny fiainana meny fiadanana ianao eto tany tsy mitatainy zany na misy bomba mipoka misy an'ireny attaque terroriste reny taty France tamin'ny niazo mamanay avy Madagasikara ahoana ianareo ihany ahoana zany atenta zany mamo mila mangatsy fantatry mama indray zay mpanompon'Andriamanitra ke zay ry mamy kalme mamo sotro raha mangatsika milamina be mihitsy zay tsisy atahorana zany am'ireny aho mandeha de hoe misy bomba misy anaty train andehanana misy colis suspect tena misavoritaka io za tsy misavoritaka am'zany za tsy poahany bomba zany tsy mieritreritra mihitsy poahany bomba ny lako eto amin'ity tany ty raha mbola manompo an'Andriamanitra ohatr'izao koa tsy fantatro fotsiny fa tsy rotoritehany bomba zany mety maty martyra na tapitrandro any tsy fantatro zany mba faniriko ahoana Jesosy no rotorotehany bomba zany zao ilako an' Jesosy raha mbola velona eto fiadanako nomeko zany vao maritsika ny resaka momba an'izany ianareo zay miasa fasatra tsy mavesatra eto amin'ny makanisa ty amiko ianareo zay miasa fasatra tsy mavesatra za mianareo fitsarana fiadanana confort zany ilako an' Jesosy zany ny anjely mitoby manodidina zay matahotra azy ilaiko zany za tena eko anao fiainako tena ilako an' Jesosy de ny mbola velona fa ny tena ilako azy za rehefa maty satria any aminy misy lakile amin'ny fahafatesana sy ny fiainatsika de idiny eo an'loko ny fiainatsita fa tsy makany amin'ny fiainatsita amin'ny anaran'i Jesosy tsy makany amin'ny fiainatsita Engelina Rodriguez tsy makany amin'ny fiainatsita i Fabiola Zanakadava satria idiny Jesosy any amin'ny Jesosy ny lakile teny velona raiso Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa rehefa maty ianao velona ianao an' Jesosy maty ianao an' Jesosy fa tonga de velona mandrakizay ianao alleloia de tsy matahotra no faty zany tsy matahotra no faty zany tsika ny Paoly ary riavana tena irairay mihitsy ny fahafatesana ny azahoako tompony midiny eny fa vany devoly am'zany ary anatrony ny atao amin'io izy sy ny devoly ndao tsika hialina ndao hitady olon-kafa fa tsisy azo atao amin'ny olo loatra zany hoe velona izy zany tonga de zana maty azy za tonga de any am' Jesosy satria azo ny antoka zany neny devoly zany ary ny olona hoy Jesosy le Matio vakitsika teo raha verenako le Matio 10:18 aza matahotra zay mamono ny tena ny devoly afaka mikitika ny nofontsika ahoana nikitiany devoly ny nofony Job hoy izy Andriamanitra ny ainy ihany aza kitihana zany hoe raha kitihana kena tsy azonao kitihana na de kely ihany hoe tsy azonao kitihana asio vatany tsy manino de io le tenen'i Jesosy aza matahotra zay mahay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy
fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny helo. Jesosy nge le tenenina fandroatra hoe devoly le tenenina voalohany hoe mahay mamono ny tena fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa Jesosy le tenenina fandroany ilay mahay mahavery ny fanahy sy ny tenany amin'ny helo. Amen. Ka za zany teteny aminao androany. Betsaka aminareo betsaka amintsika manao sangisangy fivavahana. Le fivavahana io ataontsika tena ataontsika raha toeranao an-trano zany io fivavahana io dia ataontsika lalatsara andalovana fotsiny idirana ivoahana. Raha tomobile io raha fiara fitaterana ataontsika ohatran'ny taxi be miditra dia mivoaka dia embouteillage dia mandeha kely dia miditra indrery dia tsy atombona anatinao amin'izany Jesosy ry havana. Nefa henonantsika tokony ianao hiassuré ny ho avintsika any amin'ilay tompony lakile. Ilay ny anotokana nandresan'ny fahafatesana. Tsy tatiny devoly mihitsy izay hoe nandresan'ny fahafatesana izay. Tsy tatiny devoly mihitsy izay teny izay hoe naharesin'ny fahafatesana Jesosy. Satria io nampitahoran'ny olona dia matahotra ny faty ny olona. Tsy haiko aloha nareo fa za voninahitra n'Andriamanitra nisy ireny Covid ireny taty. Zareo mbola tsy mba natahotra an'ireny. Jesosy eo vavolombelona. Tena tsy mba natahotra an'izany Covid izany ary tsy tao an-tsaiko koa izany eritreretra ho fatana izany. Fa tahaka ny ahoana taty aminay tamin'ireny misy olona doblena aloha masika efa dobla dia manao aloatra ny solomaso fetina milomano. Lunety de bain fetina milomano ireny dia manao satroka dia manao kagolina taty dia ny tanana atao dia misy gant lapa be boty mandeha mihitsy aloha tena hozy Andriamanitra. Izao zany ny olona tsy manana an'i Jesosy mahatahotra ny ho faty. Za iny masika iny apetrako indray ampidinika eto ara-pse dia ampiakariko kely indray dia efa ataoko ambavako ohatry ohatrany dia midina dia bokanao ampiakariko ohatry dia miverina mihitsy dia vao mivoaka ao amin'ilay fivarotana dia iny ny esoriko voalohany. Hoy za zao foana tekita zany rivotra nataon'Andriamanitra, rivotra nataon'ny raiko ve ny tsofoako. Zany rivotra tena hoe air pur avy amin'Andriamanitra. Tsy mba sakitakonako masika zany. Tsy natahotra an'ireny aho. Ny zavatra natorako tamin'ny Covid ilay atao test ilay mitsofoka ilay adirina zavatra iny ny olona iny tena natahorako iny tsy tiako. Nefa indreo mandeha tena tsy maintsy tratrana nanao ohatrin'iny satria nisy olona tratrana nodidina anay tamin'ireny dia atao ianao ataoko dia natao noho ny fanajana an'ilay lalàna fa za tsy natahotra ny fatin'ny Covid izany. Tsy tao anetretra mihitsy izay mianakavy izany ho fatin'izany. Ary raha matin'izany. Ary raha tsy matin'izany fa matin'ny zavatra hafa. Iny ary ny azoko atao. Ny azoko atao za tsy afaka nahakana ny fahafatesana tsy hahatratra. Mety mba hatsoin'Andriamanitra koa ny fahafatesana nge tsy hoe devoly no mamono anao foana. Raha manana Jesosy no tena Andriamanitra hoe ny ten'Andriamanitra hoe ohatrohatr'izay ilay tena zadiko tsara tombona an'Andriamanitra ny fahafatesana ny olona marina. Izay ilay terme, izay ilay teny. Ohatry hoe raha maty izany ny olona marina anankiray na olona masina anankiray dia tombona an'Andriamanitra satria ho aiza ho any an-danitra iny olona iny. Ka tsika tsy tokony hatahotra an'izany. Ny zavatra tokony hampatahotra antsika raha tsy miaraka amintsika ilay tompony lakile. Ilay manana ny lakilen'ny fiainantsika sy ny fahafatesana. Za miteny anao androany. Hoy izany hoe Jesosy izany foana. Fa androany aho miteny anao raiso izy. Raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia tsisy atoranao an'izany intsony. Ary androany ianao dia efa omena an'izany fampanantenana izay nomeny ny devoly ny mpanompony nefa tsy hainy kory manatanteraka izany ary lainga izany. Fa androany Jesosy miteny anao meko anao ny fiainana mandrakizay. Miala eto tsika ny fiainantsika eto inge ry havana malala foy sady kely sady tsy mahafinaritra.
fa rehefa matytsika ka vovonjy ny fotoana ialan'ny fanahanao vatanao ny atsapanao fahasambarana voalohany tena hoe fahasambarana tanteraka tonga dia fahasambarana tanteraka dia hitany hoe tsisy dikany kely ampatahotra ato hoe sao dia mpamaty ary raha zao izy ianao no toy raha nafantatro ireo takizay maty aloha zany rehetra zany nefa amin'ny fananana an' Jesosy ihany ny afaka hiteny an'izany. Ny tompontsika mianakavy aza matahotra izay mahay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa matahora n'ilay manana n'ilay fahefana andefany amin'ny elo na andefany amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia, amen. Aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra n'ilay mahay mahavonjy mahavery ny fanahy sy ny tenany amin'ny elo. Ndao atahotra an'Andriamanitra, ndao andrain' Jesosy tompo sy mpamonjy fiainana. Mety ve ny ataonao raiso Jesosy ary misoran'Andriamanitra eto tany mety ny ataonao ho any an-danitra kinao vao memo any inona moa tsy ety any mandalo ady ianao dia tady fa mandalo raiso koa Jesosy fa iovy fiainana tsy maintsy ataon'Andriamanitra misokatra io loha tsy misy mihitsy zany hoe mba manana an' Jesosy dia lanitra ihany ny ampanantenain'i Jesosy anao dia ny devoly zao rehefa mandray misy olona manapaky taminy dia ampanantenainy vola sy arena fotsiny fa izay ihany tsy afaka ampanantenainy fahasalamana sy fiadanam-po sy fitiavana zany fa Jesosy rehefa raisinao izy amboariny aloha ny fiainanao tsy misy mihitsy zany hoe lanitra mandrakizay ny fanarahana vola inona ndray mpamehy tomobily kefa hoe lanitra mandrakizay me fiainana mandrakizay me fatahoinareo ary tomobily fandana mandeha tongotra dia rovotra hatramin'ny kiraro mihitsy mandeha tongotra tsy marina zany. Amboariny aloha ny fiainana ataony mahafinaritra dia ataony mihitsy ny tanàna ianao nge tanàna ataoko tanàna trano miorina tendrombohitra hojeren'ny maso rehetrarehetra eny ambony eny zany hoe ataony Jesosy mahafinaritra be aloha ny fiainana fa ny mandrakizay movome tsy taoko izay holazaina anao akoatr'izay fa raiso Jesosy izy manana lakile amin'ny fahafatesana dia manana lakile amin'ny fiainantsika dia izy koa ny mijoro eo anolohan'ny vavahadiny fiainana mandrakizay ilay teny aminao hoe mpanompo tsara sady mahatoky idiran'ny fifalian'ny tomponao. Ndao ity an' Jesosy, ndao hanompo an' Jesosy. Tapitra ny tolo-tenitsika izara fahatsapantsika izy aminareo no izara fahatsapana. Iny nakasika anareo tamin'ny zavatra nyteneniko teo. Halleloia. Raha nisy nakasika anareo iny ny anarako efa nataoko iny ny anarako radio akiradio miantso anahy messenger nareo dia miditra amin'ny vantany ianareo tsy voatery ny groupe izay maharesy fa niza mazoto izara fahatsapana dia afaka miditra izany olona izany. Fa risika piditra olona anankiray izay efa tafiditra ao. Halleloia. Tany tompary raha latojo moa tafiditra ao mitsika azy ny fitenenana inona ary nakasika anao tao anatin'ny toriteny androany tojo anao ny fitenenana. Jesosy mahay be pasikera zafady maheno zay tojo allo ya maheno zay dia mihaino anao zay fa toa dia efa miditra anao zao zafady. Connexion ry havana malala problème na connexion tsika zay foana ilay olana zay mahay be pasikera zafady zay maheno zay tojo anao fitenenana eny azy makasitraka pasikera name fitenenana dia misaotra betsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nampahery sady nalasa saina nisy tetana ny fiainana ho avy mihitsy ohatry hoe mipetraka eto fa ohatry hoe mahatsiaro amin'ny fiainana rehefa mamisavisa any afara be dia tena nakasika an'ala izy dia tena nakasika anako le hoe ampanantenany devoly olona hoe anana fiainana mandrakizay tena betsaka marina le artiste reny mihira hoe immortel nefa maty any mangala tahaka ny Jesosy fotsiny fa zavatra mahafinaritra dia tsika manala ny fahamarinana hoe ny devoly lainga fotsiny fa ny Jesosy tsika nefa ny tena miteny marina rehefa me fiainana mandrakizay tena omedy. Alleloia hoe velona mandrakizay dia izay tena nahavelom-panantenana be na Jesosy tsika rehetra. Alleloia. Makasitraka indrindra andralatotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo pasoavana hatrany raha latojo Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao. Halleloia. Tsika piditra olona hafa indray
izara fahatsapana manaraka. Tany tompo ary Zokiama, anao ny fitenenana inona nakasika anao tamin'ity androany teo? Misaotra pasitera nanome fitenenana teny Jesosy pasitera Menakavy teny Jesosy tsika tsirairay avy. Mankasitraka ny Ravamarizoto amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny tena hoe mampahery sady mahakasika. Nakasika anao teo pasitera tamin'ny le resaka hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao tena tonga dia omeny fiadanana voalohany amin'izany, tonga dia amboary ny sainao ny fonao voalohany indrindra ohatra ny anahy manokana. Mifoko ny saiko satria amin'izay ianao mba hazaka izay zavatra rehetra miseho fa tonga dia maivana aminao daholo na problema na inona manaraka ho azy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Tena hoe omeny fiadanana ianao, mbola ety an-tany ianao dia efa omeny fiadanana, omeny ny zavatra rehetrarehetra, tsy ny devoly ihany no hoe manome vola makarena izany fa rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra ianao ho amboary ny fonao, amboary ny sainao eo amin'izay ampanarahany ianao ny fahazotanana ny vola makarena ny asa ny inona fa tena hoe dia raina Jesosy amin'izany ten'Andriamanitra izany mampahery antsika tsirairay avy raisy Jesosy tena raisitsika amintsika rehetrarehetra fa feno fiadanana miaraka aminazy indrindra tamin'izany Covid, tamin'ireny Covid ireny izany manokana ny jorovam-olombelona fa raitrano patron voan'ny Covid tena hoe niosina tao anatin'izany Covid izany tsy nanao artava nefa za vao niditra mivavaka teto amintsika teto tamin'izany fa dia raiky Jesosy tena nampatahotra ane tamin'izany natatia Koety na Taiza surtout rehefa faty be dia be arina faty tamin'ireny fa tena hoe dia raina Jesosy zaka amin'ny fola izy tsisy fatahorana ary tena hoe saorana Jesosy miaraka aminazy avahany foana rehefa matoky anazy dia voninahitra ao an'Andriamanitra dia makasitraka anareo amin'izany ten'Andriamanitra zaraina teo izany fa tena hoe mahakasika tokoa dia tain'i Jesosy tsika tsirairay avy. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ny Zokiama tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy dia mamy izay. Mbola misy olona ao mbola misy afo ao miantso dia atsotsika hiditra ao anatin'ny fizarana fahatsapana. Dao ampandrosotsika indray ranabavitsika any Arabia Saodita. Halleluia. Aingonirina Rodriguez. Halleluia. Raha miandry azy sika somary rasasy moa connexion amin'ny zareo any dia mialatsiny miandry kely sika miandry anazy tafiditra moa izy dia miditra olona hafa indray tsika eny sy tafiditra izy ry havana sy tafiditra ranabavitsika Aingonina Rodriguez mampalahelo izany antsika apiditra olona hafa indray izara fahatsapana manaraka. Halleluia. Tany tompary ranabavitsika Suzelle efa tafiditra ao inona ary ny azonao zaraina androany Suzelle anao ny fitenenana? Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia tariny tompo daholo tsika rehetra dia misaotra betsaka nareo mianadata amin'ny tompon-teny fa tena mamy sady mampahery ary nakasika be dia Jesosy ny hamary fitianareo hatrany. Dia tena nakasika pasitera dia hoe tena hoe Jesosy ny tompony lakilen'ny fahafatesana ny fiaina tsy hita dia tena hoe voakasika be fa tena sambatra be tsika Jesosy sambatra be tsika tena hoe mino an'i Jesosy fa misy ny olona tena hoe mivavaka nefa tsy mino mieritreritra hoe mivavaka izy nefa tsy manana an'i Jesosy dia tena hoe tena very dia tena tsy zava-poana izany ny fotoana olona reny mivavaka amin'ireo andriamanina satria izy tsy manana an'i Jesosy tsy mety tena nakasika koa pasitera ilay teny pasitera hoe tamin'ny Covid tamin'ireny periodin'ny Covid ireny sisy pasitera dia tena tsy mba nanana ihany mihitsy ianao fa tena hoe lamina be tsy mba nanana fatahorana izany hoe fahafatesana izany dia tena zaho koa pasitera tamin'ireny dia tena ohatran'izany koa tena hoe tsy mba tao anatin'ny saiko mihitsy izany hoe tahotra ny fatina Covid izany. Dia tamin'ireny koa moa tsika tena ny fampahery be tao anatin'ny groupe dia tena nahatra ho an'Andriamanitra rery ihany fa teo foana nareo tena hoe nampahery anay sy nahatonga anay tafajoro dia
voninahitra ho azy irery ihany dia mankasitraka nanome fitenenana fahiny Jesosy. Aleluia. Aleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Suzelle asika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Misaotra anareo rehetrarehetra mizara fahatsapana. Mbola misy ve ao mbola misy ao ambadimbadika ao. Andraso aloha ampidirisika ihany avetsika hianiritsika rehefa eo dia hivavaka. Aleluia. Andrasasika raha tafiditra izy Aleluia. Misaotra nareo koa mifankasitrahana. Hitako tao mifankasitrahana soratanareo ireo misaotra nareo nareo koa ankasitrahana mankasitraka misaotra tsika. Aleluia. Ohatra tsy mety tafiditra ilay olona. Aleluia. Tsy mety tafiditra izy fandao apiditra olona hafa ndraitsika. Mbola misy olona hafa koa miantso ao Aleluia. Zao mpandrosotsika indray ary ny olona iray manaraka izara fahatsapana. Mahafinaritra be hoe mainao mizara fahatsapana raha afaka hoe. Ndao ary tany tompo ary ranavavy tiana Rakoto Arzaka, inona ary ny azonao zaraina aminay androany anao ny fitenenana. Mankasitraka atao pastera nanome fitenenana tany Jesosy atsika rehetrarehetra. Tena nakasika be anaty pastera ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy dia mitsahatra ny fijaliantsika ety, mitsahatra ny ayay, mitsahatra ny ranomaso, mitsahatra daholo izany izay tena hoe fahoriana rehetrarehetra. Teo ihany koa ny toriteny tamin'ity herinandro tao tamin'ny loveny ilay hoe tsika ety an-tany dia mbola nofo mahatsiaro marary tsika, mahatsiaro mijaly fa rehefa tonga Jesosy dia mahita an'izany tena fahazavana, fahasambarana. Tena hoe vita zany ny fijaliana sy ny ranomasika sy ny ayay, ny aretina rehetra tena mahatsiaro izany tena nofo. Dia mahireza rehefa malala, mahireza foana manompo ny fitiavan'Andriamanitra, manatra ny fananaran'Andriamanitra, manatra ny fitiavana fa Jesosy nefa miteny zaho izy ny voalohany hatramin'ny farany ary izany lalana iray makany amin'ny fahamarinana mandrakizay. Dia mankasitraka tsika ny heno dia mankasitraka pastera. Amen. Aleluia. Aleluia. Mankasitraka tsika rehetrarehetra izay nizara fahatsapana rehetra tapitra ny fizarana fahatsapana. Aleluia. Andriamanitra manakam-pahasoavana hamaly fitiantsika tsirairay avy dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ianareo. Mahafinaritra be hoe mainareo meno mizara fahatsapana fa tena mamerina n'ilay toriteny mihitsy. Tena izay toriteny ary tena mahatsiaro mahery koa ianao n'ilay izy. Aleluia. Tsara ny tompo mahafinaritra nasitsika ny fizarana fahatsapana io fa tena hevitra iray nahafinaritra nataon'Andriamanitra. Sady mahafinaritra be mety ianareo rehetra mipartisipe. Jesosy hamaly fitianareo. Mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Ohatra tsika heno hiritsika. Ao aoriana ity tsika dia izara heno hivavaka tsika ao aorianan'ity iray ity. Meno finaritra daholo ary isika menakavy dia tahiny tompo. Aza matahotra tsony manomboka eto dia mifalia fa velona ny tompontsika, velona Jesosy. Aleluia. Amen.
Veruna